Andriamanitra tokana fa olona telo. Talohan'ny andohan'ny tany dia efa teo ny fahendrena. Avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy ao amin'ny fanahy no azahoantsika ny fahasoavana. Ahy izay rehetra nanana raiko, ny fanahy dia handray ny avy amiko ka hanambara izany aminareo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ombantsika mianakavy eny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Dia kafaliana mandrakariva ary no itsidiana ny tokantranontsika mianakavy amin'ny alahady 12 volana Jiona 2024 fankalazana manetriketrika ny Trinité Masina, ilay Andriamanitra tokana olona telo. Io moa no lohahevitra aroson'ny fiangonana amin'ity alahady ity. Fankalazana maromaro tokoa no natrehantsika tao aorian'ny vanim-potoana fankalazana ny Paka. Vao avy nankalaza ny akaran'i Jesosy any an-danitra isika tamin'ny Ascension lasa teo. Dia nitohy tamin'ny fankalazana ny Pentecote ny dinan'ny Fanahy Masina tamin'ny apôstôly. Amin'ity herinandro ity dia mankalaza ny mystera lehibe momba n'Andriamanitra tokana olona telo. Ka ny tenin'Andriamanitra izay aroson'ny fiangonana azy no mba hampitodika amintsika amin'ny lohahevitra io. Ny vaky teny voalohany ao amin'ny boky Oabolana, toko 220 andininy faraika amin'ny 30, milaza hoe talohan'ny andohan'ny tany dia efa teo ny fahendrena. Manambara mialoha an Jesosy Kristy ilay fahendren'Andriamanitra lavorary ity boky ny Oabolana ity. Talohan'ny naharian'Andriamanitra an'izao tontolo izao sy ny voary rehetra ao aminy dia efa teo ny fahendrena hoy ny boky ny Oabolana. Io fahendrena io nentin'Andriamanitra nahary sy nandavorary ny asany rehetra. Io fahendrena naharian'Andriamanitra an'izao tontolo izao io no hanambarany ombenombeny no hoe aritan'Andriamanitra fa tsara izany, satria izay no harian'Andriamanitra tamin'ny fahendreny dia no hariany ho an'ny fahatsarana. Ny vaky teny faharoa dia ny taratasin'ny Masindapolo an'ny Kristianina tany Roma, toko 5 andininy 1 ka hatramin'ny 5, milaza hoe avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao amin'ny Fanahy Masina no azahoantsika ny fahasoavana. Ariarin'ny Masindapolo amin'ny alalan'ity taratasy nosoratany ho an'ny Kristianina tao Roma ity ny fiombonana lavorary amin'Andriamanitra Trinité Masina. Ka amin'ny alalan'ny finoana no ahafahana mahatakatra io tsiambaratelo lehibe momba n'Andriamanitra Trinité Masina io izy. Ka ho an'izay tena miaina ny finoana, na eo aza ny fahoriana tsy maintsy aretana ody fahasoavana izany, satria ny hanome antsika ny fahasoavana sy ny hafaliana maharitra mandrakizay no irian'Andriamanitra Trinité Masina ho antsika. Dia i Jesosy ao amin'ny Johany toko 4 andininy 12 ka hatramin'ny 15 mbola manambara amintsika io tsiambaratelo ny Trinité Masina io, ka ilazany hoe izay rehetra nanany raiko, ny fanahy dia andray ny avy amiko ka hanambara zany aminareo. Andriamanitra tokana olona telo. Io no lohahevitra aroson'ny fiangonana izay fototry ny finoana maha-kristianina. Ny mino an'Andriamanitra hoy ny fampianaran'ny fiangonana dia tsy azo sarahana amin'ny finoana ilay ny rahany dia ny zanany malalany izay ankasitrahany indrindra. I Jesosy tenany no nilaza tamin'ny mpianany hoe mino an'Andriamanitra ianareo ka minoa aiko, any amin'ny Johany toko 4 andininy 1. Tsy afaka ino an Jesosy ihany koa anefisika raha tsy manana ny fanahany, satria ny fanahy masina manambara ao amin'ny olombelona hoe izy Jesosy, satria tsy afa milaza hoe Jesosy no tompo raha tsy avy amin'ny fanahy masina, hoy Masindapolo any amin'ny taratasy voalohany amin'ny Korintianina toko 12 andininy 17. Mino ny fanahy masina isika satria Andriamanitra izy. Izay moa dia notsongaina amin'ny katesizm'ny fiangonana katolika laharana 550 raika amin'ny 50. Andriamanitra tokana olona telo. Io ny fototry ny finoana maha-kristianina, ary dia tononitsika sy anaovantsika famantarana eo amin'ny vatantsika isaky ny mivavaka isika kristianina katolika. Ko ataovy tsara ary ataovy am-pinoana
io famantarany azo fijaliana io satria sady manambara ny finoantsika no fototry ny famonjenantsika. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Hitsodrano sy tsimbinantsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana ny fiainantsika ane Kristy, isaorana ane Andriamanitra dia samio ten'Andriamanitra ary.